fifaliana no hiaravanantsika rehetra izay manaraka an'izao fiderany eto amin'ny mitsanganaka miazava zao manomana ny fiadanany tombo amintsika tsirairay avy nitarika io fimparita izay hiaraka idera amintsika androany dia tsika hivavaka nomboana an'izao fotoana izao. Andriamanitra mankasitraka fenonao zany amin'ny fotoana ahafahanay midera ny anaranao. Tena ianao nametraka taty anatinay tsirairay avy ary voanariny io ianao Andriamanitra dia roarianao mba hitondra ny fiderany eo anatrehanao. Ka androany izay anatanteraka an'izany tena hoe te hanome voninahitra anao te hitondra fofeny fisaorana eo anatrehanao. Enona dia eo ary Andriamanitra ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao isaoranay ianao satria ianao Andriamanitra manana hevitra ny heverana amin'ny fiainanay tsirairay avy dia hevitra hitondra fiadanana hozy ianao fa tsy loza dia mankasitraka Jesosy. Tena mangatak'izay koa feno fanatrehanao izao fotoana izao mba hisehony ny voninahitra ao mankasitraka indrindra tombontsotoa. Halleluia.
tsara ny tompo zay miony
tsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny faran'izao fidirana tamin'ity androan'izao a misaotra ny tompontsika ny ampatanterahany fotoana rehetra mankasitraka ny pejy mitsangana efa-mihaza vao anatin'izany a tena hoe manona ny fiadanany tompo ary mampahery antsika rehetra ao anatin'izao ady misy eto amin'ny firenen'izao dia ny areta mandringana efa zavatra voalaza ny baiboly daholo izany a efa ambara fa manakaiky ny farany ao anatin'izany tena mampiresika antsika izay hoe miambena mandrakariva tena tafio fipana masina ankasitrahan'Andriamanitra mba hiomana antsika mandrakizay dia mirary soa antsika rehetra tahiny tompo daholo.